Salamo. Atao ahoana manao hébergement gratuit ny site web. Marina fa site web dynamique ny antsika eto. Midira ao amin'ny site 30 web host ao amin'ny description lien ary manaova connexion amin'ny compte Google anao defa mety. Ny anao efa nataoko ny connexion, midira ato amin'ny sign in ary mangataka compte Google le izy aveo dia apetao ao ny compte-nao. Mivoaka ohatran'ity izy rehefa aveo ary keditsika ny create new site. Rehefa voakitika le izy dia mangataka anarana site web, anarana site web anao, apetraka eo ny anarany dia asio mot de passe eo ambany. Kitina ny create any ambany dia manao ohatran'izao izy. Amin'ny sisiny eto misy hoe tools, kitino ny tools, file manager dia upload files. Rehefa kitinao izy dia manokatra onglet vaovao ary idiro ny public HTML dossier teo. Bateo eo fotsiny ny dossier rehetra misy an'ilay site web anao. Tia ny dossier misy ny site web dia reto ny fichier rehetra bataiko eto. Bataina atao drag and drop. Midiny atsambany dia ataovy ny upload. Maniary ny chargement nandreo fichier rehetra fotsiny dia rehefa vita le izy manao ohatran'iny. Miverina ato amin'ny onglet voalohany za. Idirako ny option misy ny anarako ary my website no idirako. Ity ilay site vita publication teo ary ity ny lien kitina na atao copier-coller misy an'ilay site no vaovao. Zao ny site vita upload, vita hébergement ary ataovy copier-coller fotsiny io lien io defa vita publication en ligne ny site nao. Mijery fotsiny atsika ahoana ny endrikany ilay site nataoko. Marina fa raha nanaraka ny tuto nanomboka tamin'ny épisode voalohany ianao dia afaka manao modification tsara ireo karazana site izay afaka téléchargenao gratuitement ary afaka ampiasainao. Eto antsika manao hébergement na atao en ligne les site amin'izay ny olona rehetra afaka miditra sy mampiasa azy. Za moa fanana manga fa ao amin'ny épisode 6 manaraka ahoana natao raha matika niny site web iny na ireny site web mboarintsika ho lasa application mobile. Tsotra betsaka indrindra.